Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro dia nanao fitsidiana teny amin'ny toby fitaizana adala teny Anjaramasina alakamisy Antananarivo ny tanora tao amin'ny fiangonana Nisanay. Rehefa tonga teny an-toerana izahay dia nazavain'ireo tompona andraikitra tao fa samy manana ny toerana misy azy ireo olona tsy salama saina ireo. Ao ireo izay efa tena andalam-pahasitranana mihitsy ka azo alefa miara-mifanerasera amin'ireo olona tonga mitsidika amin'izany toerana izany. Fa misy kosa ireo tena mbola marary dia marary, izany hoe adala be mihitsy ka tsy maintsy atokana toerana na hidiana mihitsy amin'ny toerana manokana mba tsy hisian'ny olana satria mety hamono izy ireny na hitsoaka dia mety ho faty reriany izy ireny sy ny sisa sy ny sisa. Ny zavatra tena voamarika sy nahavariananay anefa dia izao: raha mifanena aminao tsotra fotsiny ireny olona ireny ka jerenao dia tsy hampozinao mihitsy hoe ay, olona tsy salama saina izy ireo, fa toy ny olona rehetra ihany. Nisy tamin'izy ireo aza no heverinay mihitsy fa miasa ao amin'ity toerana ity na olona tonga mamangy ao amin'ny toby io. Kanjo, ay, olona mbola marary tsaboina ao amin'ity toby ity ihany koa izy ireo. Saingy tena efa eny andalam-pahasitranana. Ahoana no ahafantaran'izany ho ianao? Rehefa tena miresaka sy mifandray aminy ianao ka misy zavatra ataony na hampanovina azy, izay vao fantatrao fa olona tsy salama saina nety miresaka aminao ity. Lesona lehibe tokoa no azontsika tsoahana avy amin'izany. Misy mantsy mihevitra fa olon-kendry izy, nefa ny zavatra ataony dia manambara fa marary ara-tsaina izy. Ny mahasamy hafa ny olona endry sy ny olona dala hoy ny manam-pahaizana dia ny fomba hiatrehany ny toe-javatra anankiray izay efa fantany ihany. Ny olona endry dia manaraka sy mampiatra avy hatrany izay toro-lalana azo ny somena azy, fa ny olona dala kosa na dia efa mahalala somena izao azy izy dia tsy manao ninina mihitsy fa mitaza-potsiny eny. Endrim-pianao jaina, tsy adala ianao. Raha toa ary ka tia hita fiovana sy fahombiazana eo amin'ny fiainanao ianao ka tsy ho heverina fa olona tsy salama saina, dia manaova asa fa aza miandry sy mipetra-potsiny ihany. Manofy eo manao ariary zato am-pandriana hoy ny fitenintsika. Manana fahendrena mampiasa izay nomenanao, fa tsy mba miankina amin'ny taona na lehibe ianao na kely no isehon'ny fahendrenana ny fahadalana, fa miankina aminao ihany. Ahoana hoy ny voalazan'ny Baiboly: aleo zatovy malahelo endry toy izay mpanjaka antitra adala ka tsy lahitra anarina intsony. Fitoriteny toko 4 andininy 7. Zalaye nireakititanity fiainandratsy tiveno atao atamany sodokan'ireo firiban andao ialana zalaye de ovain'indray ny famindra reo zavatra hitatsy nety taloha ho avao zina atao miry
zalaye nireakity tany ty fiainandratsy ty veno atao atamany sodokan'ireo filibany aminao ialana zalaye de ovain'indray ny famindra reo zavatra hita tsy nety talo ho avao zina atao miry andao zalaye reo ratsy fanaondao ialana andao zalaye jibebaky any sauda andao zalaye fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatraoka ny amparany vao itoma tarika rija malala zay rehetra mety ho faratsina ka ny ora fifosafosana talo hitorina anaovanaso ny androm-piaina amintsika rehetra deo avaozina tsisy febe kisika talo izay feno aleme ho mpitory afapamonje andao zalaye hitarikizay tsy ao ambala andao zalaye mivonona malaky sauda andao zalaye miakamona roa iala aza mangataka ny ambitsola fa any no andro fiova andao zalaye reo ratsy fanaondao ialana andao zalaye hibebaky any sauda andao zalaye fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatraoka ny amparany vao itoma asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana miaraabanao manaraka ny onjapeo ny feo fanantenana mirary anao ahita fifaliana mandritry ty tontolo andro ity miaina no mateza zany hafanana ry zanadraiso ro vina ry vomba ilatsaky ty orana fa tena karakaina mihitsy eny le tanymbolontsika oe ety ny mpamboly rehetra io radoro ka inona no azonao atao io tsy afaky ny ando-danitra de hoe ilatsaka akory ny orana ka iny marina aloha zany teninao zany fa amaray-pianakaviana de tsy maintsy mikitrikitrika eny lohako hoe inona zao no azo atao sy tokony atao razana inona no anareo vady aman-janako raha tsisy ny vokatra miakatra ka aza de manahy mafy loatra toy io radoro fa tsy mbola nijery atsika tatsaha fotsiny Andriamanitra ena ho ty eny tsy maintsy omeny zanahary io rantsika fa tsy avelany ho faty mosary zany de zany tokoa angarazana draisoa
ho tateraka niny teninao fa za zao efa tokony asa tany sy any zezika mantsika no ho avy eo foana ny orana radoro mandrasa kely. Ndry ore olona fa iny ndry ataon-dradoro andraso atonoko eny mihitsy fa oatra manahirana ny mijery an'izao ka. Fa iny ny tiadiny kamty radoro manisy zezika ko adiny kiamo aony zay indrindra angamo tsy masahana aloha ny zezika vo atao amin'ny tambolo ka iny ny ti ataonao. Maninona ny tonga dia aparitaka ety tambolo ohatran'io reo fako fanamboaran-jezika reo ka tsy akamono zao aminao zana. Inone fomba iray hafa azo atao tsara zo fandrakofana ny tanimboly amin'ny fako ny zava-maniry fanamboaran-jezika ataoko zao mba hikarakarana ny tanimboly io raha zana. oradoro nandray misy fomba tsara hikarakarana ny tany ohatry ny fampiasana zezi-pako efa masaka ve? Le raha matody le ritsy zaho ataoko zao ka inona ndray ity amintsika nera zanandray so malana ihany vo misy orany de maninona ka? De zao fomba zao ny fomba hitahirizana ny rano eo amin'ny tanimboly mba tsy ho maina ny zava-maniry voleny eo ry angako azo atao zany mitahiry amandony zany rangaty zay eny le fanolazaiko anao hoe tsy maintsy mikarokaroka ny sainy mba asoa anareo vady aman-janaky de inona avy no zany zao reto fako ataon-dradoro reto etresy rehefa fakofako ny zava-maniry maina ka mety loy ay ohatra ny zezika rehetra ihany io ry zana reo zao misy mololo reny bozaka mora aloha tsy misy voniny reny toy le tefrozy any ratsanako efa elaelany ray maky ry de reto eny ko zao le amberivatry efa maina ny taokatsaka mety daholo zany raha izany kosa aleo ho ampiko ianao am'izay tsika afaka mampitombo ny velaran-tany ambolenako no zay mihitsy ho fitantanana ny tsirony tany mba tsy hahakotra azy fa mba amikarany be eny raha zana no tanjon'izao fandrakofana fako mainan'ny tany ambolentsika zao rado soa ianao fa tia karokaroka mariny za kosa aloha tsy mionona amin'ny fomba tokana zany raha zana tsy maintsy mitady ze fomba fanatsarana ny tany fambolena marina ny enao ve sady zao no lazaiko anao mampihena ny fandaniana maro ny fandrakofana fako maina ny tany marina hoe enao ve sady tsy vitan'izany mampitombo ny vokatra mandritry ny fotoana maharitra mihitsy io inona moa zany radoro fa de ny aina ny mateza enao ve tantara no soratany zoanitra no narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila efa noresahana teto fa anisan'ny zezika mahaleo tena manatsara ny tany ny zezi-pako andeha ary hofantaritsika misimisy kokoa ny mahakasika izay zezi-pako izay misy karazany roa ny zezi-pako dia ny zezika azo avy amin'ny fandrakofana fotsiny ny tany amin'ny alalan'ny fako azo avy amin'ny zava-maniry toy ny mololo ny taokatsaka ary ihany koa ny zezika amboarina mihitsy avy amin'ireo fako ireo ihany koa andeha ary hofantaritsika voalohany ilay hoe fandrakofana fotsiny ny tany amin'ny lalan'le fako
fomba iray hikarakarana ny tany izy io. Ahely eo ambonin'ny tany volena mba andrakotra azy zany izay rehetra fakofakon-java-maniry ka mety ho lo. Averiko ny fakofakon-java-maniry mety ho lo. Ny tany voarakotra toy izany dia afaka mitana sy mitahiry elaela kokoa ny amandona eo aminy. Misy mantsy faritra izay tena be orana nefa tsy dia mitoy ny filatsahan'izany orana izany fa mitsitapitapy dia tena ilaina tokoa ity fandrakofana ny tany amin'ny alalan'ny fako ity. Amin'ireny faritra ireny zany dia tsy ara-dalàna ny fahazon'ny voly amandona izay ilaina fitomboana na amoazany. Amin'ireny faritra ireny no tena zava-dehibe tokoa ny fikajiana ny amandona. Raha sendra eo amin'ny fotoana tena ilain'ny voly rano betsaka tokoa mantsy no miantona tapoka ny orana dia ho faty ny zava-maniry maniry eo amin'izany tany izany. Ka dia amin'ny alalan'ity fandrakofana fako ny tany ity izany no mety tafidina hatrany amin'ny 5 santimetatra any ambanin'ny tany any ny amandona. Andramo any Atrindray ary aloha ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Zohanitra siry ilano ny farimbona na totosa izany ho anao, mandrapitafa ho tahin'Andriamanitra tompoko. Ravin'oliva ambany ala. Nangoraka zao faoriny zao fanyfo be fity kanaleny nandao ny lapa teny dina tety tonga teo amin'ny azy izy fireo sy nety nandray kanaleny nandeny tady toeraka findray saove anisany zany saove anisany zany nangoraka zao fantrany zao fanifombola ty kanaleny nandeny ady itady lainany tonga teo amin'ny azy izy fireo sy nisy nandray kanaleny nandeny tady toeraka findray saove anisany zany saove anisany zany. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana.
zaliny zao fa ny fotenaty ka malemy namoy ny ainy oany lainany tonga teo aminy azy izy fireo sy netinandray ka malemy nandeny tady toeran-kafindray move mba rariny zany move mba rariny zany move mba rariny zany move mba rariny zany radio femon'ny fanantenana awr manolotra ho anao feon'ny fanantenana fifaliha bevata ho ahy na manao haja ny magnolotsy fiarahabana feno firarian-tso ho ahinao agnatin'izao fandinihana fohy ny tendragna ha zao agnatin'ny lohahevitsy bevata fa marikitsy ho avy an-trano toy ary ny lohatenitsika gn'androany dia manao hoe iharaika avao va mialohany hanokafatsika ny tendragna hary la hivavaky tsikitsika moa Ndragnahary babanay an-danitsy any toy ndraiky zahay hinany tio magnatena anao handay fanatena ho anay manatena anao hagnoro lalanay handehananay amin'ny fahamarina angatahinay zany vavaky zany ary tononay mba hazo lesona bevata zahay agnatin'ny fiarahanay etoa misaotra raha io amen iharaika avao va iharaika avao zahay lohateny mahafinaritsika gn'androany iny koa raha zao ao amin'ny filazantsarany lioka ao amin'ny lioka toko faha 24 amby manomboka amin'ny andininy faha 13 amby juska amin'ny andininy faha 30 ao zany ro misy tantara angalatsika lesona ny androany lavalava io afaky mamaky lafa antrano ao fa tsy ovakitsika etoa satria voafetra avao zany ty fotoa iratsika etoa lafa tsika mamaky anio la hitatsika ao fa gn'andro nitsanganan Jesosy tamin'ny maty iny nisy mpianatsy roa lahy nandeha baka Jerosalema any ho amin'ny vohitsy atao Emosy zao Emosy io 12 kilometatra baka Jerosalema eo lafa tandalana teny am'izao any rozoa la niresadresaky gn'amin'ny fahafatesan'i Jesosy iny la niresadresaky gn'amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty iny tseritseriky avao koa rozy tena vatandrava raha zao va manakory ary tsy rozy roa avao ro niresaky any raha zao fa saika gn'olo iaby miboky sy miditra Jerosalema eo tena hoe niresaky ny mahakasiky ny fahafatesa Jesosy io mahakasiky ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty io tseriky mpanday fivavaha jiosy reto rozy io moa nagnategna fa lafa maty Jesosy la tampitsy eo avao koa ty fivavaha kristiany iny tsy zay nefa ty rahany seho vo mainky tena hoe narehaky an-tanà teo fivavaha kristiany iny
hainao narehaky raha zao lafa nitsanga tamin'ny maty Jesosy. Lafa tandala tegna amizay moa rozoroa fa nivolanitsika teo miresadresaky any raha re zao. Niavy amizao any Jesosy lafa nahitaky androzy ny salasalagna no fitsanganany io la malahelohelo tare volaniny amin'ny 117 amby amin'ny 2:24 amby eo amin'ny faraparany eo fa nalahelo tare mpianatsy reo. Firenesa Jesosy koa rozy niavy amizao Jesosy nanotsafa androzy amin'ny 2:24 amby 117 amby eo amizay. Jeriky Kleopasy mpianatsy raiky lahiny zany. Iha raiky avao va tiasany vahiny a Jerosalema etoa tsy mahalala ny raha iaby re zao raha maresaky etoa zao. Jeriky mpianatsy iny iha raiky avao va ty tsy nahay? Iha raiky avao ty tsy mahay ty famonjea-Ndragnahary fa natao tetoa? Iha raiky avao ty tsy mahay fa Jesosy zao ny maty hamonjy ahinao ary gn'andro any fa marehaky etoa koa fa nitsanga nandresy ny herin'ny fahafatesa zao nandrodana nay fahefany Satana. Zao ty rehaky ndrozy ry namako tena hoe narehaky tantana teo tsy araky ny nanapoizany mpitariky Jesosy azy reo ny fitoriany filazantsara. Hinany kio koa rolany fa marehaky mbe ty mbe roa fitoria filazantsara zao amin'ny radio etoa mahajanjy amin'ny Facebook any mahitaky video ria amin'ny fiarahamony misy atsika andavanandro eny fa manao avao mpitory teny-Ndragnahary eo. Sanatria varola iha raiky avao ty tsy mahay fa maty ny solo anao Jesosy Kristy zao. Sanatria valahy ho iha raiky avao ty tsy mahay fa efa nitsanga tamaty Jesosy zao nandresy ny fahafatesana mba hanananao ny haveloma mandrakizay laha mino iha naorola. Sanatria va iha raiky avao ro tsy mahay sady tsy resy lahatsy fa ny batisa asitriky agnaty ranobe zay ro tena batisa ara-baiboly modely napetraky Jesosy Kristy. Ary io batisa asitriky agnaty ranobe io ro fanehoa faratampony ny fanekitsika an Jesosy ho mpamonjy atsika. Io ro azahotsika mandevy ty fahotatsika ary azahotsika manomboka fiaina vaovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Sanatria varolongo iha raiky avao ty tsy mahay fa gn'andro voalohany amin'ny herinandro andro lahady no nitsanganan Jesosy tamin'ny maty. Dikan'izay gn'andro fahafito asain-Ndragnahary itsaharatsika tsy hanaovantsika raharaha atokatsika ho azy de ny andro sabotsy andro fahafito. Ry namako aoka lahy ho mpijanjy pakatotsika fa ka mijanjy avao anday fanameloa ho azitsika. Meteza hino Ndragnahary meteza hatao batisa soa ho vonjeria ankoatsy ny raha iaby re zao hitatsika agnatin'ny tantara ato avao koa fa Jesosy io lafa misy raha mampaharary ty fotsika la mahakasiky Jesosy avao koa zay magnahaky mpianatsy roa handeha emosy agny io. Firenesany Jesosy rozy lafa nalahelohelo firenesany Jesosy fagniria Jesosy ty handay fanantena ho androzy. Manahaky an'izay koa fagniria Jesosy ty handay fanantena ho ainao. Tia Jesosy la ho fora Jesosy ranomasonao latsak'io koa hinanyk'io rolahy sokafy ny fonao mitrakary ia ka magnenty ny problemy fa henteo Jesosy afaky manday fifaliana ho ainao ndra agnaty problemy ao afaky manday fahasambara ho anao ndra misy problemy zao mitraka henteo Jesosy fa Jesosy afaky magnezitsy ny fanaintaina agnatinao ao afaky magnezitsy ny alahelo ao anatinao ao hanolo fagnantena hanome fanasitrana ho ahinao. Jesosy ro laha hitahinao mba ho tena raha misy amin'ny fiainanao ny finoa arahina fakatoavana an Jesosy. Ivavaky tsika. Jesosy tomponaio
misaotsy ianao zahay nagnome anay fagnatenandro any fa nitsanga ia nanday fandresena ho aiko sy ho an'io namako izay mitsanjy ahy nampahatiaro anay fa misy fahamarinana maro mahakasiky ny sabata mahakasiky ny batisa izay tokony hakatoavinay ampio Jesosy mba horihinay safazao ka handay fahaveloma ho anay amin'ny anaran'i Jesosy misaotsy raha eo amen. Groupe Franca Radio AWR ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Na io tendrombohitry aza dia hovafitrany remanao mpinona toy ny voatsinao sakasaka fizaonoako fantatra tsy misy lanitra omenireo tsy minoa tsy misy lanitra omenireo tsy WR feo ny fanantenana. Fahasalamana voany hoankarena kolokolo isanandro fahavolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olo zava-ketrena fahasalamana voany hoankarena tandrovy ny fahasalamanao. Salama ve sika manaraka ny onjam-peon'ny fanantenana? Raha misy ny tratry ny aretina dia tiany ny ekipa amin'ny feo fanantenana ny anonona vavaka ho anao. Ianao Jesosy io
no balsama afaka hanala amin'ny fanaintainana ho akasio amin'ny tananao dia ho sitrana ireo marary. Amen. dia mirarosoa indrindra ho antsika rehetra. Tsara tsy haivina amintsika fa manana ny anjara asany sy manan-danja avokoa ny singam-bolo tsirairay eo amin'ny loha. Miaina tahaka maso ny tanana izy io hoy dokotera, na dia toa tsy re marary aza rehefa pendena. Mitana toerana lehibe tokoa ny volo dia izy miaro ny hodi-doha. Ny volo ihany koa no mandray ny hafanan'ny tanin'andro ka mampita izany amin'ny hodi-doha. No mariny dokotera ihany koa fa miantoka ny tanjaky ny volo sy ny sakafon'ny volo ny hodi-doha. Zany hoe taovaroa tsy afa-misaraka zany ny hodi-doha sy ny volo. Raha toa zany ka manana olana ny hodi-doha dia mety hisy fetraikany eo amin'ny volo zany. No resahan'ny dokotera teto ihany koa fa ara-dalàna ny fihitsanan'ny volo isan'andro fa tsy be loatra akory eo amin'ny singam-bolo 4 isa ka hatramin'ny 20 isa eo dokotera no mety hitsana. Fa raha hitanao hoe mihoatra an'izay zany ny volo mihitsana dia manatona dokotera mitsabo manokana ny volo aingana. Tsy ny volo mihitsana ihany no mety ho fahavalon'ny volo fa eo ihany koa ny angadrano izay matetika hidetavantsika vahaolana hatraizatraiza. Misaotra an'Andriamanitra isika satria afaka hiresaka mahakasika izany amin'ity anio ity ny dokotera Razafinjatofo Harizava Kolgata, mpitsabo manokana ny volo, ny hoditra ary ny hoho teo amin'ny micro namana Rila. Dia mino finaritra ary. Ny dokotera Razafinjatofo Harizava Kolgata no miaraka amintsika ato amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Mankasitraka indrindra dokotera manolotra ny mahasoa ho an'ny malagasy. Mbola iresadresaka mahakasika ny volo isika dokotera raha sitrakao. Manahoana ny angadrano? Olana be koa amin'izao ny angadrano ary rehefa tena betsaka izy io dia mahasola. Ohatran'ny hoe mampatahotra izany hoe mety hahasola ny angadrano dia mety ahasoroana ve dokotera ny tsy hisian'ny angadrano? Ahoana ny fisoroana ny antony mahatonga ny angadrano? Afaka soroana zany ny antony mahatonga ny angadrano. Marihana dia ny etỳ am-boalohany fa ny volo miteramenaka na ny cheveux gras no saika betsaka angadrano. Misento satria ay ahasoroana zany ny antony mahatonga ny angadrano. Dia mba azon'ny dokotera lazainy eto ve ireo antony mahatonga ny angadrano? Mahatonga azy mahatonga ny angadrano dia ny fikorotana ny hormone ihany koa. Tena manahirana be mihitsy ity resaka hormone ity. Ny sakafo be siramamy matetika miverimberina, tsy fampiny vitamine be na ny selenium ihany koa, dia na manana aretina misy tsy fahasalamana ny hodi-doha na verimberina matetika ny raritsaina mitohitohy. Raha izay ny tany sain'ny dokotera teo izay no mahatonga ny angadrano dia mino fa miara-manaiky amiko ianao mpiaino fa azo soroana tokoa ireo antony mahatonga ny angadrano. Fa raha toa kosa dokotera ka efa mbiankoditra ny angadrano dia misy azo atao edina aminy ve? Misy fomba fisakafo ahafahantsika miady amin'ny angadrano dia ny antsoina hoe régime crudivore. Raha tena mirongatra be ny angadrano dia afaka manao régime crudivore. Ino moa ilay régime crudivore? Zany hoe zava-manta no hohanina, zavatra tsy andrahoana, voankazo, legioma ao anatin'ny 2 na 3 andro dia manampy betsaka amin'ny fienan'ny firongatry ny angadrano. Elana ny ronono sy ny zavatra avy aminy, ahena ny kiendiendy, ny siramamy, ny tantely, ny lafarinina, ny chocolat sy ny hazan-dranomasina fa reny anisany mampirongatra ny angadrano. Mazava izay.
eo amin'ny sakafo tokony hohanina raha mirongatra ny angadrano. Dia mbola misy zavatra hafa atao ihany koa ve dokotera? Mila fikarakarana zany ny volo. Rehefa mibangy volo na ohatra hoe maheno angadrano amin'ny loha, tsy dia tsara ilay kikisana atao mandeha rà mihitsy hoe makafidy kokorina mafy be. Tsy kikisana mafy zany ny hododo. Mila manasa loha eo in-telo isan-kerinandro eo dia kobanina amin'ny rano misy vinaigre amin'ny farany ny volo, dia atao zany zay ahaizana mandanjalanja ny stress na ny raritsaina mba tsy hitohy maharitra be. Misy karazana lotion koa fampiasa amin'ny volo ny vokatra voajanahary ho an'ny volo miteramenaka, dia ny rano misy voasary makirana. Ho an'ny volo maina dia atody tapotsiny sy tamenany miaraka no atao amin'ny volo, na zavoka tonga dia iny crème na zavoka iny atao mivantana dia afangaro amin'ny vinaigre, na atody zany afangaro amin'ny vinaigre, na zavoka asiana vinaigre kely. Iny no ahositra amin'ny volo rehefa voasasa madio, dia avela eo amin'ny atsasakadiny dia kobanina rehefa avy eo. Ia, tena tombontsoa lehibe no ananana anao dokotera amin'ny mampitsabo manokana ny volo, ny hoditra ary ny hohonao. Inona ary no afatra azonao ampitaina amin'ireo mpiaino antsika? Misy ifandraisany be zany ny hoditra sy ny volo, satria ny toerana ifikiran'ny volo dia mbola hoditra ihany koa, ilay antsoina hoe hodi-doha. Ny zavatra mila tandremana be zany dia voalohany indrindra ny fomba fiaina. Ny fomba fiaina voalanjalanja sy ara-pahasalamana no azahoantsika sy ananantsika hoditra sy volo salama. Na dia ataoko hoe mitombo aza ny taona dia azontsika tsara manana hoditra sy volo salama raha vatratsika ny manaraka ny fomba fiaina voalanjalanja sy ara-pahasalamana. Ireo volo na ny hoditra ireo dia tsy maintsy mampiasa produit foana atsika, tsy azo atao hoe avela amin'izao fotsiny. Tsy maintsy mampiasa produit, ilaina dia ilaina fahaizana mifidy produit. Ia, mahakasika an'izay akora ampiasaina amin'ny hoditra sy ny volo izay dokotera, ahoana ny fomba mety hamantarana hoe ity ny tena mety? Vakiana tsara notisy raha hividy an'ireny produit amidy eny amin'ny mpivarotra ireny zany. Jerena ny notisy, jerena ny hoe inona daholo ny taharon'ity zavatra ampiasaiko ity. Ohatra zao hoe raha ampiasa shampoing fanasana loha dia tsaratsara mba tsy hisy détergent. Ohatra hoe ampiasa déodorant, satria atao amin'ny hoditra iny dia ezana mba tsy hisy aluminium. Misy an'ireny vakiana ilay notisy dia hoe sans aluminium, sans détergent. Ilaina fikarakarana sy fikojakojana manokana ihany koa ny hoditra sy ny volo. Eto dia tiako ny manamafy fa tsy ny vehivavy ihany no tokony karakara ny hoditra sy ny volo, fa ny lehilahy ihany koa. Matetika ny lehilahy rehefa mba mikarakara dia ataony namany hoe sarim-bavy. Anefa ilaina ny fikarakarana ny hoditra sy ny volo. Mampiasa crème ny lehilahy, tokony mampiasa shampoing ny lehilahy, avy mandro ny lehilahy dia tokony mampiasa crème ihany koa mba tsy ho maina ny hoditrany. Ary ny farany sady lehibe indrindra dia ny hoe ny fahadiovana. Ny fahadiovana ny tena takin'ny hoditra sy ny volo. Ny olona viretra dia tompoko dia sady tsy hanana hoditra salama, tsy hanana volo salama, tsy hanana vatana salama ihany koa. Ny fahadiovana aloha ny voalohany indrindra. Ny any an'indrana any dia milaza hoe volo antsoina hoe fagneva. Zany hoe fagneva zany zavatra tsy atao amin'ny tany fa ambony, manana toerana ambony, ary ny faneva ohatra ny hoe sainam-pirenena. Iny maha ianao anao, arakaraka ny volonao sy ny hoditranao no ahafahana tonga dia manasokajy hoe olona manahoana ty olona ty. Dia ny fandriako zany mba hapiatra sy karakara ny hoditra sy ny volo na ny lehilahy na ny vehivavy. Maninona moa raha mpivady mifampikarakara, ny mpianaka mifampikarakara, sady mampitombo fifankatiavana no ananana fahasalamana ihany koa. Misaotra tompoko. Mankasitraka indrindra tompoko. Ry malagasy, taratry ny fahasalamanao ny fikarakaranao ny volo, ko aza tokinanga ny fahadiovany sy ny fahasalamany, fa anome endrika anao zany.
andramako izany. Saika tsy tonga taty an-trano aho marina amin'ny arerahako. Dry fety ve ny nalera matotidy ho reraka? Raha zany mba afaka tena tsy nody mazava be tak'izao ah. Tena tokony solo mihitsy ny solo tenantsika tany. Fa hoana? Amin'ny manaraka amboary ny programanao dia ianao mandeha rehefa misy fety fanokanan-javatra tahaka an'ireny. Fa dia nisy inona loatra tany ny be tarainy titiny. Lava loatra le fotoana rangatika mahareraka. Resahana daholo tia kipitsopitson-javatra rehetra ity. Saika natory mihitsy ah. Ka naninona raha natory aloha dia nasaina mifoazon'ny olona teo akaikinao rehefa hinan-kaniny. Mangina kely solo. Ka zaniko. Zary menatra mihitsy jerijeren'ny olona amin'le miady amin'ny torimasoko atory. Nga ny jerijeren'ny olona tiana tany? Eny ohatran'ny hoe misy zavatra tsy mety mihitsy ety amiko. Anontaniako ankialamirana nefa lazainy fa mety tsara hono ny poziko. Ay se fantatro ny mahatonga ny olona hijery anao ry tiana. Inona? Manja kely ianao androany. Manja kely ahoana koa e? Ka tena nanomiendrika anao anie le fomba nikarakaranao volo e. Atao voatr'izao foana fa tena manendrika anao marina io volonao io amin'izao e. Angazany indray nefa ireny tezitra ery rehefa mahita mikarakara volo. Ka ny ianao kosa ny hosorana n'ity zavatra rehetra ity e. Aiza ve ka tokony atao loaka rangaha atao amin'ny volo. Zavoka tokony atao desera na atao lasary ahositra ny volo. Miakaka ataovy tsara fa tapitra ihitsany io volobe anao io fa osotrosory an'ireny tsara. Mezako malakilaky tianao ry soa. Reny ary mamiaina ny voloko mahatonga azo tsara sy salama takan'izao. Nga? Eny tena marina ve zany resahanao zany sa fitite anohatra fotsiny? Za ve aminao andany fotoana sy animba zavatra raha tsy mahasoa reny ry solo ah. Fantatrao ihany asy ny ahirako. Za koa animba gaga ihany. Ay ve reny osotrosotra ataonao amin'ny volo reny no mahatonga azo tsara be tahak'izao e. Eny dokotera mihitsy no niteny an'izany. Ay, ary inona ny dikan'le rano misy vinegra anakobanana volo? Angamba voadinika ao koa reny ry tony e. Dry ka olona rehetrano ato ve tsy fakahita amin'izay atao ry tiana? Teneniko anao ah. Mety koa inona rano ampiana voasary makirana aza. Nga? Eny inona mampatanjaka ny volo. Tena marina hoe. Eny ny akomba ndeha hokobaniko amin'ireny raha zaniko. So lasa sola vatony mbola tanora eto ka anahirana. Tsy ny vehivavy ihany eneny natao hikolokolo ny volony fa ny lasany vavy e. Andramo fa mahasoa ny volonao reny ry solo tena mariny e. Ay, aleo ampiasa fa tandremo so iomezana fa tsy anao tsony ah. Iza koa ny ome anao eo e. Ianao ko. Ianao ihany reny nome hafa za tsy mme anao zany. Zara renao mahakarakara vatanako. Zany aneo ay e. Meo ah fotsiny ny fatrany fa tonga dia ampiasa rehefa manasa volo raha-pitso maraina. Zay mihitsy omeko anao. Tantara nosoratan'ny Zoanitra izay nandrenisanao ny mpanoratra sy Rila. Tsisy madilana ho detenana intsony ny zavatra rentsika teo, fa ny irariana indrindra dia ny ampiarantsika izany ahasoantsika. Isaorana indrindra dokotera Razafinjatovo Harizava Kolgate nampafantatra antsika ny fomba atao ahasoa ny volo. Isaorana ihany koa ianao mpiaina kafe ny fandaharana arenan'ny fahasalamako. Andriamanitra ny hitantsika rehetra. Zoanitra sy Rila no ny farimbona na atotosan'ny fandaharana arenan'ny fahasalamako dia mirary anao ho salama mandrakariva.
ry malala mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany. Amen. Rirainay mahery izay mpamindra fo mpiaino ireo vavakay ianao mahalala izay mahasoa efa tsapanay hatrizay isaorananao reo fitahindehibe natolotrao ny zanakao tsy lalodalovany anao fa mandre reo antsoantso sy reo talao Panamelani elukaikyu yanao Tinani sireni uta Numenao anaikyu zesozanakao Nanafakanandu nitrusa Hafalina tsiumbichachatuku Nuindru isaurananau Iro la saratsi tsitiku ifu De indru e faru fafanau Fiderananye Wanau tumpu mandrakizai Fitahindebe kairanu asandrachai Huani chahankasichananye Anteza fiandriananau Silaludaluvanianau famanje Baraisu izau irizau Fiderananye Wanau Wanau Fitahindebe Kair noasadasai Wanau Uanichanga kasichahananye Anseza fianjananau Silaludaluvananau famaze Barasure Zawirizau tupo Heluni vavakai Barasu kankasicha Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana.
faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. dia asainam-pitiavana ianao anaraka ny toy ny fianarantsika izay miompana amin'ny anavoazan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Kalebandetsikivy. Ny lohatenin'ny fianarantsika anio dia manao hoe ny anarany ho eo amin'ny andriny. Milaza ny Apokalipsy 2:20 andininy 7-5 fa rehefa hanavao ny zavatra rehetra Andriamanitra dia ho soratana eo amin'ny andriny ny olony ny anarany. Andeovaka itsika mihitsy ireo andininy ireo. Apokalipsy 2:20 andininy 7-5. Ary tsisy ozona intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia nompo azy, ka ahita ny tavany, ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny. Ary tsisy alina intsony, ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy, fa ny Tompo Andriamanitra no anazava azy, ary anjaka mandrakizay izy. Rehefa nikiomo tamin'Andriamanitra Losifera, ary rehefa nanota Damasieva, dia azon'Andriamanitra naringana avy hatrany ireo ray aman-drenitsika ireo. Asehony amintsika olombelona nefa, fa maharitra mandrakizay ny fitiavany. Nanao drafitra hamonjena ny olona rehetra izay manaiky ny famonjena atolony Andriamanitra. Efa talohan'ny famoronana ny tany nanaovan'izany drafitra izany. Ary nampianariny eny Damasieva izany raha vao nanota izy ireo. Taty aoriana dia nasainy nanao tempolo-masina ho azy Mosesy mba hahazahoany ny olony mivavaka aminy. Naseho tandindona tamin'ny alalan'ny biby sy ny fanatitra hafa io drafitra io. Ny fiainan'i Jesosy, nahafatesany, nitsanganany tamin'ny maty no nahatanterahany io planiny fanavotana io. Ampahany lehibe ao amin'ny drafitra ny famonjenantsika ny fampanantenan'Andriamanitra fiainana mandrakizay. Noho ny amin'ny nataon'i Jesosy ho antsika teo amin'ny hazofijaliana dia omen'Andriamanitra tsika izany fanomezana izany. Azo fiainana mandrakizay izay rehetra manaiky an'i Jesosy ampinoana. Na ny olona talohan'ny hazofijaliana na isika teoriana dia samy vonjen'Andriamanitra ny fahasoavany sy ny finoana azy avokoa. Tsy ny fitondratena tsara no amonjenantsika. Na izany aza nefa dia zava-dehibe ny fitondrantenantsika satria tokony aneo izany fa efa nivonjeny isika. Nanoratra ny amin'ny Abrahama Paoly, fantatsika fa velona teto tany talohan'i Jesosy Abrahama. Ohatra ny famonjen'Andriamanitra ny olona amin'ny fahasoavana izy. Ahoana hoy Paoly ny aminy? Romanina 4:2-7. Romanina 4:2-7. Fa raha asa no nanamarinana ny Abrahama dia misy ireharehany ihany nefa tsy amin'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny soratra masina? Ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka dia nisaina ho fahamarinana izany. Nisaina ho marina i Abrahama satria nino an'Andriamanitra. Azosika antoka tahaka izany koa ny famonjenantsika raha manaiky an'i Jesosy sika ary mientehitra amin'ny rerihany. Rehefa feno an'i Jesosy sy ny fitiavany fiainantsika sy ny fisainantsika dia izay no hoe voasoratra eo amin'ny andrina ny anarany. Engany ho tanteraka eo amiko sy aminao izany. Hatreto ny fiarantsika nianatra androany, niaraka taminao teo ny mpiara-mianatra aminao Kalebandetsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.